ny fanomezam-pahasoavana. Zay no amitianantsika nidinika fanaovantsika tamin'ny fianarana ty. Manasanao mbola anaraka izany hatramin'ny farany. Fifaliana mandrakariva no iaonantsika amin'ity andro zoma ity. Amidina indray ny dinika ny fanaovantsika tamin'ity herinandro ity isika. Tinonona aminao hatrany ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ary hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray io, indretindray ny zanakao, manana fanoloran-tena, manana fandavan-tena andinika ny teninao. Saodrany amin'ny tombontsy omenao anay. Ary ankehitriny mangataka anao ary izay amela ny elokay satria mpanompo tsy mendrika ihany izahay. Ary ao ka ny fanena masina no hitaridalana izao dinika izao ka mba hoanitra kasitrahana eo anatrehan'ny sisy fiandriananao ny dinika izay hifanaovanay. Tinonona sy angatanay ny vavaka anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Ka ny andininy voalohany fantatrao io, ilay andininy natao ho tadiana. Korintianina voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Miezah mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zava-panako, indrindra ny haminany. Tamin'ity herinandro ity isika dia niaraka tamin'ny Paoly niresaka amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa izay nomen'ny Tompo ny tsirairay avy. Ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia nokendrena indrindra mba hampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, hampiroboroboana ny firaisa, ary notariana isika rehetrarehetra fa isika rehetrarehetra na dia ao anatin'ny fahasamihafana azy dia tena iray satria fanahy iray no nanaovana batisa antsika, zany hoe miara-mifaly, miara-mijaly ao amin'ny fiangonana. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia notoroan'i Paoly lalana tsara indrindra isika dia ny fitiavana izany. Marina fa eo ny finoana, eo ny fanantenana. Hozy Paoly hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Resantsika ihany koa ny amin'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa izay nilazan'i Paoly fa tsy tokony hiteraka korontana ao anivon'ny fiangonana izany, fa tokony hitondra filaminana kosa. Karaha misy miteny amin'ny teny tsy fantatra izy Paoly, roa na telo fara-fahabetsany, ary tokony hisy mpandika teny ao anatiny izany rehetrarehetra izany. Ary ny omaly dia niresantsika ny fanomezam-pahasoavana, ny faminaniana izay tena fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia hamarana izany dinika izany. Isika manasanao ary anokatra indray amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahaenina. Manao hoe zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina samihafa ny fanompona, nefa ny Tompo dia iray ihany. Zarazarainao samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Rehetra amin'dinika namana. Aoka ny olona hivoaka mba hiasa am-pantokiana ny Tompo, ary izy hiara-mandeha amin'izy ireo ka handresy lahatra sy hanova fo. Mety ho mpandahateny mavitrika ny mpiasa anankiray, mety ho mpanoratra izy, mety manana fanomezam-pahasoavan'ny vavaka izy, mety manana pahasoavan'ny hira izy, mety manana fanomezam-pahasoavana manokana, mety manana zava-tsara ny ten'Andriamanitra izy. Zao nefa mety manana pahasoavana amin'ny hery miasa an'Andriamanitra ny mpiasa anankiray, fa tokony anana ny fitiavana izy. Telim-pahendrena nomeny olona iray, ny hafa kosa manana fahalalana, manana finoana, fa izany rehetrarehetra izany dia na dia eo aza ny fahasamihafana, dia aoko tsapantsika fa Andriamanitra iray ihany izay miasa amin'izy rehetra. Izao no voalaza amin'ny andininy fahaenina. Ary zarazaraina samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Noho izany mpiara-midinika namana,
aoka tsy hisy anambany ireo fanomezam-pahasoavana iverina fa hokily. Aoka hiasany rehetra. Aoka tsy misy itomoemoem-pona tsy ampy finoana. Atsara ny fijerena ny tena. Fa jereo ilay mitarika anao, Jesosy zany. Ataovy izay azonao atao amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fahitsiana, indrindra amin'ny fitiavana. Mpiara-midinika namana, ny fanomezam-pahasoavana samihafa dia nomena ny tsirairay mba natao hitambatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa amin'ny fanompoana io nivon'ny fiangonana. Zao voalazan'i Paoly Efesiana 4 ka ny 12. Efesiana 4 ka ny 12. Zao voalazan'ny teny. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa amin'ny fanompoana amin'ny fiangonana ary ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Andriamanitra ne hitahy antsika rehetra ka na dia samy hafa aza ny fanomezam-pahasoavana omeny tompo any tsirairay avy, dia amin'ny alalanao dia tokony handroso ny fiangonana. Na dia zarazara samy hafa aza ny fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao izay ampiasainao am-pitiavana, dia iroborobo ny firaisan-tsaina eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Omba anao any Andriamanitra, omba antsika n'izy mandritra ny androm-piainantsika rehetra hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, notarianao ny fiangonanao tamin'ity alandro ity, ny amin'ny zava-panahy, notarianao izay rehetrarehetra, ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay zarazarainao samy hafa, notarianao izay mba hiroborobo anatin'ny firaisan-tsaina dia eo aza ny fahasamihafana. Andriamanitra dia hirizo ho iray ao aminao izahay. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitahiny tsirairay avy, mitahiny fiangonanao, ka raha hiatrika ny tontolo andro androany dia ho tontolo andro eo ambany fijerinao ny fiainanay. Dia ianao niaro anay amin'ny ratsy rehetra, amin'ny fakapanahy izay malaky mahazo anay. Tonoany na sy angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.